etsika fampivoarana ny zaza hatramin'ny fahaentaonany. Antoka ahatonga azy ireo olombanina ao amin'ny fiarahamonina, afaka handray anjara feno amin'ny fiarikarena. Ramatoa, efa mba manaona marina tokoa moa zao ny fivoarany zanantsika ity. Efa 3 taona izy zao. Tena efa narahako tsara daholo ny torohevitra tany amin'ny tobim-pahasalamana. Ary efa heninao ve le hoe etsika fampivoarana ho an'ny zaza. Tena hitako hoe mandaitra sady mahomby ary tena manampy ny zaza sy ny kolongany mihitsy izy io. Efa henoko tokoa sady manaraka an'izany azy zao mampiatra azy mihitsy. Toy izao indray zao ny fiatsika entiko hanampianana azy amin'ny fivelarany. Efa manomboka mahay ireto fihetsika reto izy, miondrika, mitingitingina, mandohalika, mandaka baolina. Mody mandasaka zavatra zao dia asaiko alainy. Efa manomboka mahay ireo faritra samihafa amin'ny vatany koa izy. Atoroko azy izany, antaniko izy hoe aiza maso, dia atoroko azy raha mbola tsy hainy. Toy izany koa ny raha tsy ambatana hafa. Maro dia maro tokoa ny tombontsoa efa hita. 5 taona ny zanako efa mahay ny anarany tsara. Raha antaninao ny anarany izy dia malaza ny anarany feno. Mahafantatra ny finanana misy azy izy, mahalala ny taonany. Manaja ireo ankizy mitovy azy izy, mahay miara milalao. Tia karokaroka izy izy ihany ara mamorona kilalao lalaova, fa tsy voatery hoe mividy kilalao eny an-tsena foana za lalaova. Efa omeko fitaovana fanoratana koa izy zao. Efa manoritsoritra sy manao sary mazava. Nandaniko fotoana mihitsy ny fanorona azy, ny fanoritana boribory, dia asiana boribory kely ao anatiny. Ampianariko manao dinety-paharazana koa izy, miaraka amin'ireo zaza eo amin'ny manodidina. Dia faly ery izy milalao. Ito zao ny hira ampianariko azy, ary efa hitako fa manomboka hainy. Tena katoavy tokoa ilay izy satria taloha dia tsy dia nataony reny sy fiarahamonina lara-pamiaina loatra ny fomba fitaizana zaza. Fa dia naperaka fotsiny arena ny zaza dia teo dia peraka fotsiny. Nisy nietsika nataonay zany fampianarana ireo ray aman-dreny sy fiarahamonina hoe ho avy ny taranaka, ho avy ny tokantrano, ho avy ny firenena ny fitaizana ny zaza. Amin'ny lafiny indrindra ny fanavazana ara-fanabeazana. Eo voaresy lahatra ny fiarahamonina sy ny ray aman-dreny dia satria rehefa lehibe zany ireo dia ho avy ny firenena ratrizay. Amin'izay dia mba manana eny natony fotoana minisitra ny filoham-pirenena tony zany ho avy ny ankizy aby zany dia mila kolokoloany dia mbola kely ny ankizy. Manentana antsika rehetra zany ny ray aman-dreny fiarahamonina mba hanaraka n'ireo toromarika rehetrarehetra momba ny fitaizana ny zaza ireo mba ho avy ny firenentsika izy ireo rehefa lehibe. Manentana antsika zany mba hanaraka tsara sy hampiatra ireo hetsika fampivoarana ny zaza. Atoro antsika ireo satria ireo no ahafantarantsika ray aman-dreny sy mpitaiza hoe aiza ho aiza ny fitombona sy fivelaran'ny zaza, ary mba ahafahantsika manova ny fomba fanabeazantsika azy hifanaraka amin'ny fivelarany. Etsika fampivoarana ny zaza hatramin'ny fahaentaonany. Antoka ahatonga azy ireo olombanina ao amin'ny fiarahamonina, afaka handray anjara feno amin'ny fiarikarena.